Malagasy tompoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV amin'ity talata fa 14 ny volana febroary ity, andro natokana indrindra ankalazana ny fetin'ny mpifankatia. Araka izany dia ibana ao anatin'ny fampahalalam-baovao antsika ny makasika izay fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izany. Asaina ianao araka izany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fa isatarantsika ny vaovao kosa indray dia makasika ilay andro ratsy ny deo izay niforona tao amin'ny ranomasin'ny Canal de Mozambique. Tsy ahina ny idiran'ity andro ratsy ity an-tanety raha eto Madagasikara, na dia izany aiza nefa dia hitondra rotsakorana any amin'ny faritra Andrefanosy iny ity andro ratsy ity. Ho an'Antananarivo manokana kosa indray dia omena ny andro anomboka raha-pitso ary hitohy hatramin'ny alakamisy. Taina Raharson sy Mamrasoanevo. Ny manalavitra ny Madagasikara ilay rivo-doza Dineo, raha araka ny vaovao farany voaray dia voalaza fa efa any amin'ny 770 kilometatra andrefan'ny Orombe izy io arivo io. Na izany na tsy izany nefa dia voalaza ny sampana fampahafantarana ny toetrandro fa dia mihamafy ny rivotra entin'ity farany satria dia mahatratratra any amin'ny 310 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Na izany na tsy izany dia mbola hisy ireo orana any amin'ny tapany Andrefanosy iny. Mahakasika an'ilay andro ratsy izay ao Canal de Mozambique dia mitondra ny anarana hoe Dineo izy amin'izao fotoana izay, hoe forte tempête tropicale. Ny ivony dia any amin'ny 770 kilometatra andrefan'ny Orombe. Mitsisaka izany hoe déplacement dia amin'ny 10 kilometatra isan'ora izay miazo ny côte africaine. Izany hoe vinavinaina hipakany amin'ny morotsiraka afrikana izy eny afaka andro. Ny tafio-drivotra miaraka aminy dia mahatratra any amin'ny 310 kilometatra isan'ora. Mahakasika ny fiantraikany ny cyclone io amin'ny Madagasikara dia vinavinaina zany tsy akasika ny Madagasikara fodera fa ny andihan-drahona miaraka aminy kosa dia mety hitoragorana any amin'iny morotsiraka andrefan'iny izay voafaritra eo amin'ny zavaka hatraty amin'ny morotsiraka Ampaniaty. Rahana koa zany ny andrika amin'ny morotsiraka andrefan'iny satria mety hatratrany amin'ny 7 metatra ny avo-monja amin'iny morotsiraka iny. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana dia fantatra fa tsy hisy intsony ny orana ao anatin'ny andro vitsivitsy raha araka ny voalazany ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Idina hatrany amin'ny 40 degré ny maripana ambony indrindra raha toa ka 12 degré kosa ny maripana ambany indrindra.